Miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana mahomby izay fikarinay eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono amin'ny ity andro anio ity. Ao anatin'ny tapany voalohany ao anatin'ny karoka no anolorana ny mahakasika ny fanadihadiana natao tany Bongolava vao tsy ela akory izay dia ny fametrahana ny puce elektronika amin'ny omby izay vina lehibe velorano napetraky ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Ao anatin'ny tapany faharoa no andraisantsika vahiny tafasidinika iarahana amin'ny tale jeneralin'ny fiompiana dia iresaka ihany koa izy mahakasika an'izay resaky ny fiompiana sy ny fampiroboroboana izay sehatra ny fiompiana izay. Dia manasantsika indray ary anjoy hatramin'ny farany ny fandarantsika. Ny seha-pamokarana sy ny seha-piariana eny amin'ny tontolo ambanivohitra no manome asa be indrindra ny malagasy satria mivelona amin'izany ny 80 isan-jaton'ny mponina. Anisan'ny manan-danja ny fiompiana omby izay iankina ny toe-karen'ny faritra maro eto Madagasikara no mampiavaka antsika maneran-tany ihany koa. Tafiditra mihitsy ao anatin'ny soatoavina sy ny kolontsaina maha-malagasy aza moa ny omby fa tsy hoe fiariana fotsiny. Misedra olana goavana nefa ity seha-piariana ity. Ny aringana nefa izany reny zany efa taonany maro zao. Tany amin'ny taona 790 tany dia nitovy ny samponina sy ny omby. Ankehitriny anefa dia zara raha mahatratra ny apateliny na ny atsasaky nisan'ny malagasy nisan'ny omby. Miena isa trany ny omby ary tsy maharaka itsony ny fitombon'ny mponina. Maro ny anton'izany ao ny alatromby fa ao koa ny fiaratsin'ny taranak'omby. Tafiditra ao anatin'ny vina ny filoham-pirenena ny ezaka famongorana ny alatromby. Volana vitsy zay dia nandalo teto aminareo ary nanao velorano taminareo fa tsy maintsy hitondra vaolana entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalema. Manomboka zao rehefa aokantsika mandidy. Tsy atahotra dalo itsony ianareo fa ndalo no atahotra atsika satria iady tanteraka amin'ny dalo tsika fondrotsika hatramin'ny farany ny dalo. Teny aminareo fa tsisy tsony ny mpanaradia rehefa mipetraka io puce io. Tsisy tsony ny ena afoy satria vao mipetraka ao anatin'ny omby io dia hita amin'ny satelita ka na hoentina makaiza ny omby na hoentina namakaiza na sanatria ary mbola tonga ny Komoro dia hitatsika fa inona desambo tonga ny Komoro dia trateraka eo ny mpangalatromby sy ny dalo zay mangalatromby sy mbola te angalatromby eto a Madagasikara. Ary aveko foana fa izay rehetra nampanantenako dia tsy maintsy tanterahako avokoa. Natao teto amin'ny tsenanomby Tsorono Mandidy faritra Bongolava ny fanaingana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrahana puce elektronika ho an'ny omby ity. Andrasana amin'ity fandarana asa-panjakana ity ny ampianana ny omby very ka iverena ny fandriam-pahalemana eny ambanivohitra sy ny fatokin'ny mpiompy amin'ny fiariana io indray. Antenaina arak'izany ny firoboroboan'ny fiompian'omby ka ahafahan'ny Madagasikara hitodika amin'ny tsena anatiny sy ny tsena ivelany. Ho an'ny zotra-piariana omby tanjona fohy ezaky ny ministera amin'ny taona 2024 ity ny fametrahana puce elektronika amina omby miisa 10 mihetsy. Izany dia ahafana miaro omby hatramin'ny 10 mihetsy sy 2 tapitrisa. Fa efa mpanjakana telo tonta no miara-misalaha amin'ny fizarana andraikitra amin'ny fampahombiazana izao ezaka izao. Misy autorité zany anankitelo mikirakira io puce io. Ny autorité voalohany ny autorité technique zay ambany fehiny ministèren'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono dia ny vétérinaire sanitaire no mametaka io puce io amin'ny omby. Dia ny autorité manaraka autorité administrative dia ambany fehiny ministère ny intérieur sy ny décentralisation. Dia ireo ndray zany manamarika le fananan'le tompon'le omby. Eo anivon'ny commune misy délégué d'arrondissement zay mikarakara an'io. Dia eo manodidina amin'izay ny autorité de contrôle zay ambany fehiny ministère de défense nationale amin'ny alalan'ny gendarmerie. Fantatra fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny fahasalaman'ny omby ny fametrahana ny puce elektronika amin'ny omby.
faritra telo izay nokilasina ho faritra mena amin'ny alatromby no isantarana izao hetsika izao dia Menabe, Melaky ary Bongolava ka omby misa 50 no nisantarana izany. Betsaka ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny omby sy ireo mpiompy no velombolo. Voaka Bongolava tena miandrandra an'io mihitsy. Raha nisy zany no fanaovana ny ese dia efa nazoto Bongolava sy ny mpiompy ray manontolo amin'io resaka piso io. Ary ny zavatra angatan'ireo mpandraharaha omby ireo dia isy avy any amin'ny faritra andrefana fa tsy mahafaty antoka andreo raha mba moramora ny vidiny mampidiriny eo amin'ilay omby ilay izy dia mba hitondrany ny omby maketo satria zavatra problème andreo dia alain'ny olona any an-dalana ilay omby. Manana anjara didy lehibe ho amin'ny fampanjariana izao ezaka izao ny sehatra tsirairay izay voakasika. Dia manantena anareo mpiompy sy mpisehatra rehetra andray ankitsi-po ireo teknisianina anao ny fametrahana ny puce électronique. Araoko sika ifanometanana amin'ny fanatanterahana an'izany. Azo antoka fa ho fanohitra ho an'ny fampiroboroboana ny zotra-piariana omby eto Madagasikara ny fandraisana andraikitra ny fitondram-panjakana izao amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jomona. Inona no mba fahafantaran'ny olona ity pucen'omby na puce électronique ity? Mampatahotra ve ny fampiasana azy ary inona ny tombotsoa azo? Sokajin'olona vitsivitsy no mitondra ny fieverany izany. Atao hoe puce électronique ampiasaina amin'ny omby zany? Mahafantatra ka. Ianao ve mahafantatra zany puce électronique ampiasaina amin'ny omby zany? Tsy fantako zany ragazzi. Aminao manokana tsy atahorana akory ny fampiasana an'ilay pucen'omby? Fahitako anazy aloha misy fampiofanana tsara momba ny fanaovana an'ilay fampiasana an'ilay puce dia hitako hoe mety hitondra zavatra soa any ilay izy. Atahorana ny fametrahana puce électronique amin'ny omby sa tsy atahorana raha aminao manokana? Raha mitondra fahasalamana ho an'ilay omby ilay puce électronique moa maninona? Ao aminao ve mety any ny fampiasana azy? Rehefa manaraka ny teknôlôjia amin'izao ilay izy mety tsy etika. Zavatra amin'izao manaraka ny teknôlôjia zany mba ahitana an'ilay omby any ananany mandeha aminy omby. Mampatahotra ve fampiasana an'ilay puce électronique sa tsy mampatahotra? Ilay izy aloha tsy mampatahotra satria hitanareo amin'izay zany mba hoe tsisy tsony ny dalo rehefa mety amin'ny fahasalaman'ilay omby koa aloha tsy maninona. Hitanareo hoe filoham-pirenena zany mba efa hoe hanao zavatra manara-penitra amin'ilay raha Madagasikara dia efa mba mety zany ilay izy aloha Miarabantsika mpijery ny fandaharana mahomby tonga soa atao anatin'ny zanam-pandaharana tafasidinika ny tale jeneraly fiompiana eto anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony no vahintsika ao amin'io. Miarabanao Andriamato tale jeneraly. Miarabanao Tsiony ary miaraba koa ny mpijery fandaharana mahomby. Ny loha hevitra ho resantsika androany dia mahakasika ny fanatsarana ny tontolon'ny fiompiana. Raha ao anatin'izay tontolon'ny fiompiana izay no jerena, inona no politika ankapobeny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony ao anatin'izay? Ny tsara fantatra aloha dia voasolotra mazava tsara ao amin'ny VNAEM izay natolotra ny filoham-pirenena Anjarajoely ny fampiroboroboana ny fiompiana omby sy ny ady amin'ny alatromby. Ny mahakasika manokana ny ady amin'ny alatromby dia fampiasana ny pilin'omby électronique izay apetaka amin'ny omby ary afaka misana eo amin'ny 50 isan'omby. Ka ny tanjona ministera amin'ity taona ity dia niezaka ametsaka 10,000 puce zay afaka misana amin'ny ankapobeny 10 hety sy rotapitrisa omby. Raha amin'ny fomba azo tsapaitana, ahoana ny fomba hanatsarana izay 10 hety sy rotapitrisa omby izay amin'ity taona ity? Efa manana paikady mazava tsara zany ny ministera amin'izay fanatsarana ny zay taranaka omby zay amin'ny alalany fampanarana ety tanana amin'ny fampiasana tsironena ny omby ambony karazana. Ka io zany le fampanarana tany dia fao be
ny paikady voalohany aloha dia ny sensibilisation ny mpiompi ary fampianarana technicienne amin'ny fampanarana ny amin'ny fampanarana ny etitana. Manaraka izay koa misy koa fitaovana manokana zany afana mandrakotra zay 10 hetsy sy roa tapitrisa zay misy koa zany zay ataonay hoe insémination par l'éleveur, ny mpiompo mahitsy no ampianarina manao le fampanarana enti-tanana ny omby zay manakaiky izy io. Zay zany amin'ny ankapobeny de io moa mazava ho azy amin'ny fanafarana zay misy zany hoe fanafarana ireo tsironena ny omby reny ambony karazana. Manaraka izay koa zany misy koa zany fametrana unité de production d'azote liquide. Io azote liquide io zany no hitehirizina reny tsironena ny omby reny ka apetraka eto zany zay unité de production d'azote liquide zay. Avy eo koa zany ezaka manaraka ezaka manokana ho ataony fanjakana amin'ny ankapobeny ministère de ny manafatra io misy fiarah-miasa amin'ny agence internationale de l'énergie atomique mamatsy fitaovana hoentina amokarana ito amintsika eto zany ny reny tsironena nomby ambony karazana reny. Amizay zany bon moramora koa zany ny vidiny ny le fampiasana zany ny fampanarana enti-tanana amin'ny an'ireo mpiompy manera ny Madagasikara. Raha iresaka momba ny abattoir indray sika betsaka ny faritra maniry ny ametrahana azy io abattoir manara-penitra mazava ho azy misy ezaka manokana ve no ataony amin'izay? Misy tena misy ezaka manokana zany mahakasika amin'izay amin'ity taona ty aloha de ny oetritreratra apetraka zany eo amin'ny 10 abattoir manara-penitra mba ahafana zany anatsara ny kalitony ena zay vokana reny abattoir reny. Ny tanjony moa de hoe ametrahana reny abattoir reny manerana ny faritra 20 eto Madagasikara. Inona no afatra azo ampitainy Andriamatoa tale jeneraly ary ho an'ireo mpiompy manaraka antsika? Koa zany misy zany afatra zany hoe tokony anaraka ny toromarika zay ho lazain'ny technicienne ny fiompiana isaka ny sokajiny. Manaraka zay koa tsy tokony salasala anatona ny sampandara ny fiompiana zay akaiky anao. Misaotra anao Andriamatoa tale jeneraly ny vahiny tato anatin'ny fandaharana mahomby dia mametraka ny veloma mandra-pitana antsika. Dia izay indray ary fandaharana mahomby tamin'ity volana Mey ity ankasitrahana feno ianareo nanjoetra amin'ny faran'ny fandaharana dia isaorana ihany koa ny ekipa teknika rehetra tamin'ny fanatotosana an'iny fandaharana iny nentina indrindra ny resana ny tontolo ny fiompiana sy ny fampiroboroboana izany indrindra ny fametrahana ny puce électronique dia makasitraka feno indray dia mametraka mandra-pitafa indray dia ho amin'ny ray volana toy izao indray. Veloma tompoko.